fiangonana Kristo Ampasia amin'izao maraina ny sabotsy voalohan'ny volana martsa izao. Koa dia mpifaliana no izarainay aminareo ny rafisodiny fahamarinana amin'izao anio izao, izay mitondra ny lohateny hoe tanteraka sady feno. Ny tenin'Andriamanitra antsika dia ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny 4 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary aoka ny faharetana hisiasa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Amen. Ny famelabelahana io dia hoe misy teny fototra roa izay tiako hoamarinao ao amin'ny andinin'ny fanokafana, dia ny teny hoe tanteraka sy tonga ohatra. Ny teny hoe tanteraka dia avy amin'ny teny greka hoe teleios, izay midika hoe feno. Raha ny tonga ohatra kosa dia avy amin'ny teny greka hoe olokleros, izay midika hoe manontolo, na midika koa hoe feno amin'ny ampahany rehetra. Ihany koa hoe manatanteraka, iray manontolo tsy mivaky, azo lazaina izany hoe tsy misy zavatra tsy ampy. Izany no sitrapon'Andriamanitra ho anao ry namako. Ao amin'ny Kolosiana toko 4:12 ny fanahy amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly dia milaza amintsika zavatra miavaka. Hoy izy: manao veloma anareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompo Kristy Jesosy, ary mikely aina mandrakariva amin'ny fangatahana ho anareo, mba hitoeranareo marina ka atoko tsara, izany hoe ho tanteraka amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Averina indray fa ny teny hoe tanteraka eto dia avy amin'ny teny greka hoe teleios, ary avy ao Paoly dia nampiditra teny iray avy, plero, ny teny greka izay midika hoe feno ihany koa. Ny plero dia midika hoe ampy tsara, hipoka na feno tafotafo. Izy io koa dia midika hoe fahatanterahana, fanatanterahana tanjona na mitondra zavatra ho amin'ny fahatanterahana. Mampamesa-panontaniana izany hoe feno tafotafo na hipoka ninona. Mampiatsiahy ilay vavaka ny fanay mahafinaritra nataon'ny Paoly ao amin'ny Kolosiana toko 1:7 izany, mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahendrena rehetra sy ny fahatakarana ara-panahy rehetra ny kristianina tany Kolosia. Ary noho izany, koa hatramin'ny andro nandrinisanay dia sy nitsara mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny andinin'ny 10 manaraka dia milaza amintsika ny antony fahafenona, ny fahalalana, ny sitrapony amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra, mba handihananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Amen. Kolosiana toko 1:10 izany. Eritrereto izany teny izany: tian'Andriamanitra ianao ho tanteraka sy feno, manatanteraka, feno tafotafo ary ampy tsara amin'ny fahalalana sitrapony, mba nanao fiainana mandraka izay sy fiainana mendrika azy, ampifaly azy amin'ny lafiny rehetra, avokatra amin'ny asa tsara rehetra, ary ihany koa hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra an'Andriamanitra rehetra no mivavaka isika. Tiako ianao amin'ny herina mpandresin-dahatra ny vavaka izay lazaiko eto, ho ataonao amin'ny fo izany, fa aza atao hoe mandalo fotsiny amin'ny sofinao,